Salama daholo e. Za zany hitondra torohevitra ho an'ny tanora, tondra hevitra amin'ny tanora zany mikasika amin'ity resaka fivavahana kristianina ty. Ny torohevitra voalohany hoentiko dia raha ohatra ka misy olona miresaka na manohitra na mitady fahalalana mikasika an'le fivavahanao dia aza raisina fahavalo mihitsy. Tsy fahavalo le olona fa mety hitondra zava-mahasoa anao. Raha ohatra moa ka le olona le mitondra fanazavana tsy mitombina zavatra teneniny na tsy valabla zavatra teneniny dia manamafy finoanao zay. Vao maika tsara ny olona aminareo kristianina zany dia le olona le milaza zavatra mifanohitra amin'ny zavatra inonareo dia tonga dia hitsokana, hiadivana airafasana, ino moa zany lazana fa devoly zao. Fa raha ohatra tena volona mivavaka nareo raha tena tiana marina fonareo nareo dia reny olo reny mihitsy tokony atonareo dia enonareo zavatra teneniny. Enona zavatra teneniny. Eo ny atanareo hoe bidombe zavatra enonareo na tsy. Eo ny atanareo ohatra misy famarina zavatra tenenin'le olo zany. Zay zao le torohevitra voalohany. Aza hitsokana le olo ohatra nay tony. Enoy. Fa mamaraka an'izay ianao tsy nahita an' Jesosy, tsy nanatrika an' Jesosy, tsy nahita ny zavatra nandalo tany amin'ny 2000 tany fa tantarain'ny olona, ny vazaha nandeha nitantara taminao nisy Jesosy tany Nazareta, nisy zao. Ka raha fenao mba nitantarana, tsy enao mihitsy ny tompoteny fantatra tantara amin'olona koa, andresy lahatra amin'olona, tena marina be zany zavatra zany, tena marina be zany, debile be zany. Ianao raha mba tantara iny baiboly iny mba sosanananao, tsy fantatro akory ny avian'iny baiboly iny, dia ianao ndray mandeha mitory amin'olona ry hoe tena zao tena nisy zao tany Nazareta, tany Kanana, antsangana tamaty, niakatra venana an-danitra zao. Tsarao debile be zany. Ianao raha mba nitantarana. Na ny razanao raha tsy nino ny zavatra nitenin'ny vazaha fa ny karavasina sy ny vonoina zay tsy mino. Na plus-n'izany dia le izy le hoe tsy manana pofo, tsy manana zavatra vaingana mihitsy le olona tondra le baiboly aminao dia lazainy fa hoe mino fotsiny ihany. Zany hoe tsy hitanao ianao zany magnabarabara olo ve miteny hoe mino fotsiny ihany, na hoe sambatra zay tsy nahita nefa mino. Zavatra faninana atao ange zany zavatra faninana anabatinanao sana anabadonanao zany zavatra zany hoe mino fotsiny ihany, sambatra zay tsy nahita nefa mino. Incroyable. Dia ino koa ianao efa sady tsy nahita ianao nefa mino, ianao mino fotsiny ihany dia ianao ndray mandeha tantara amin'olona ry. Zay mbola vita ihany. Fa le hoe tonga ary zay tony manazava mamitarika le tanora olona oasalara, debile be nge ty resaka baiboly ty, debile be ty zavatra ty dia zany ndray ve ny adivalesana. Dia misy mamony tena mihitsy miezaka manamafy tena nisy zany Jesosy zany, tena misy profo tena manamafy. Nefa dia zavatra tsotra. Zavatra tsotra. Zay zay ty fenina hoe zavatra tiako resarandroany hoe misy miteny bandy hoe za zany nanontany zany maly hoe mba milaza olona contemporain tamin'ny andron'i Jesosy, ny olona tamin'ny lazana fa nisy fitsarany Ponty Pilato dia feno olona teo, feno baoka be dehibe tamin'ny fitatsanany Ponty Pilato sy Jesosy dia hoe afao Barabasy rehetrarehetra anarivony maro teo dia zany tena milaza olona anankiray zay nanatrika teo no nanoratra hoe tena teo hitako zao nisy nanoratra. Dia efa teniko hoe tamin'ny andron'ny Romany nefa nahay nanoratra ny olona, na i Herode na i Sezara, na tany amin'ny taona 7 taona tany aloha tany reny tany Egypte ancien tonoko teto ery Ramsès sy Toutankhamon, Nefertiti rehetrarehetra vitan'olona tsoratra daholo zany hoe hitanay tetsy izy, ity zavatra namboarina, ity ny momi, ity nina moa zany ny profo fa nisy izy zany Ramsès zany na Toutankhamon zany ity le fatiny ity io izy io anaty momi. Ny soratra amin'ireny piramide reny misoratra daholo hoe ity zanakalabaviny ihany, ity zao misy daholo zany ary manam-pahaizana manana rakitra, manao foy archéologique, mitady foy, manao datation
manao tsy zavatra tsy ataony manam-pahaizana manam-porofo ny fa nisy daholo zany rehetra zany tany aloha tany misy soratra papyrus hieroglyphe fa Jesosy nada de zay natao anany tamin'ny maliny teny hoe mba ino moa zany mba omeo porofo nisy olona nahitany zany folona be zany tamin'ny Ponty Pilato na tamin'ny chemin de croix iny ankalazainy sanandro iny na i Jesosy mbola tamin'ny hazo fijaliana teo mibidibe ny olona teo na ny maramila romanina tsisy nanolotra na ny ray tsisy olona mihitsy hoe za nahita teo nanolotra na ny ray de zay ny fantanina Petroko tsy voavaly mihitsy zavatra de ohatra namodina kela zao mpametraka kristianina ny États-Unis misy zato amina miliara ny olona teny zao tsotra le fanontaniana omeo source olana anankiray fotsiny am'ireo amanalina ireo zay nilaza fa nanatrika taza zavatra zany anankiray fotsiny tsy tafavoaka de miteny sasany i Fabius Joseph ery Setoany ery Tacite historien mpanoratra ohatry zany fa raha mitape fotsiny nareo hoe Fabius Joseph tadiavinareo amin'ny Google i Fabius Joseph io de zavatra tenin'olona voalohany azy de hoe un témoin peu fiable de la vie de Jésus voalohany de manaka zany de hoe témoin de hoe un passage de l'antiquité judaïque historique juif ina koa de mitata les seuls témoignages provenance non chrétienne qui nous percevons sur la vie de la personne. Ny tena marina tsisy mihitsy mpanoratra na historiana izaniza ny resaka ny fiainan'i Jesosy tsisy zéro ny source anantsika tsisy afa-tsy ny baiboly de rehefa ohatra zany andehanantsika zay resaka zay aty amin'ny ina moa zany andehanantsika ao amin'ny Wikipédia de hoe izay nasy fa misy toerana anankiray tatsika am'izay rehefa mitape anao hoe fa Flavius Joseph rehefa mitape anao ry Tacite Setoana zay misy passage kely fotsiny passage kely fotsiny resaka Jesosy ny Flavius Joseph zao niteny tao hoe i Jacques rahalan'i Jesosy ny inona moa zany tsy haiko lapider zareo amoro de nisy resaka kely teo de raha vao mitape an'ireny olona reny arao de tonga de mivoaka ty amin'ny Wikipédia hoe les évangiles canoniques ont longtemps constitué les seules sources sur la vie de Jésus. Tsisy afa-tsy évangile tsisy afa-tsy ny baiboly no miresaka ny izy moa Jesosy lazainareo zany de ahoana moa ninonay hoe nisy maro zany Jesosy zany zay mila ina moa zany fouille archéologique mila scientifique mila manam-pahaizana manazava aminay mitondra porofo mila historien miaraka amin'ny daty rehetrarehetra fa Jesosy zany na ny date naterahany tsy fantatra na ny taona naterahany tsy fantatra na ny siècle naterahany tsy fantatra na ny toerana naterahany lazaina fa basilique de nativité tsy tao zany Jesosy teraka na ny fasana hoe na nivelana ny Jesosy izy Joseph Arimathie avy teo amin'ny Golgotha tsy rehetrarehetra nada tsisy zany tsisy rakitra zany de nefany raha ohatsika miresaka fotsiny hoe pharaon tapetsika pharaon de mivoaka eto daholo ny porofo rehetrarehetra misy reportage misy rehetrarehetra ny ina moa zany sary ny sarisify rehetrarehetra nefa tony tany amin'ny valori fotoana tany amin'ny epoka atsika zao ananan'olona daholo ny ina moa zany sary rehetrarehetra raha Jesosy zany tsy anan'olona sarisify zany tsy anan'olona ny rehetrarehetra de les seules sources mikasika ny fiainan'ny Jesosy tsisy afa-tsy évangile de dont la valeur historique fait cependant l'objet de débats, entre autres, sur la fiabilité. Les fiabilités, et leur datation.
ny manam-pahaizana na ohatra misy boky mivoaka eo de ataony datation par carbone 14 ohatra zany de iresaka Jesosy zany fiainan Jesosy zany tsisy resaka mihitsy nada afa-tsy ny baiboly nefa izy nanoratra an'iny taty amin'ny 352 taonany ino moa zany après Jésus Christ tamin'ny andron'ny empereur Constantin nanoratana ny baiboly testamenta vaovao sy rehetrarehetra de ino moa zany ny source mikasika ny fiainan Jesosy de ahoana tsisy asa tsisy nahita mihitsy hoe iny Jesosy hoe zany nianao tamin'ny Jesosy am'zao tsisy zany afa-tsy ny baiboly ny fiabilité tsisy fiabilité tony ino moa zany manam-pahaiza manao antony Wikipédia tony lazainy olona fa zao fa raha misy diso reo de misy azo ahitsy hoe raha ohatra manana ahitsy anao de soraty eto modifie eto ary anao le manoratra iny hiteo ny adresse IP nao raha ohatra mandangy anao fa reto ijeren'ny olona amina miliara mijereny reto ka raha maniteniteny fatany anao de hitanao eo zay ny fandehan'izy izy de ina koa moa zara tekitehina teo de resaka Fabius Joseph na Fabius Joseph teninareo raha de c'est-il moqué de la conception ino moa zany virginale na leria raha me am'le hoe Jesosy teraka amin'ny ino moa zany amin'ny vierge io ty bokiny izy fa Flavius Joseph io mbola anaty any musée sy any bibliothèque any izy témoignage de Joseph sur le Jésus après la résurrection récente io na izy raha se moqué fa ny tena marina tamin'ny resaka Flavius Joseph de misy ny antsoina hoe copiste chrétien zany azy mandray izy zavatra hita amin'ny tany aloha tany de averiny soratana de rehefa averiny soratana le zavatra any Flavius Joseph de novainy nasiany resaka Jesosy nasiany resaka finoana ka rehefa nanao ina moa zany fandiniana manam-pahaizana de tsy fotikevitry Flavius Joseph mihitsy izany resaka hoe Jesosy i Nazareta sy mangatsa tsy fotikevitra mihitsy zany satria mifanohitra be satria izy ina moa zany historien jios izy de naturalisé romanina de rehefa ataony ny fanazavana rehetrrehetra de hita mihitsy hoe tsy dia tanany izy moa Flavius Joseph le izy ka zay le teniko anisanao misy insiste be mihitsy manao zay fomba rehetrrehetra fa de tsotra zalala izy tadiava source contemporaine ny resaka ny fiainan Jesosy fa zany Jesosy zany tsisy mihitsy rakitra na nkely ny resaka fiainan Jesosy afa-tsy ny baiboly tsisy rakitra tsisy ninina tsisy vesty tsisy recherche archéologique tsisy ninina nada dikan'izany personnage tsy n'existe akory zany Jesosy zany tsy n'existe akory zany baiboly any miteny an'izany de aveo raha ohatra araka misy personnage olona maty zao nasainy mitsangana tam'izany am'izany na am'izao fotoana zao raha misy olona mampitsangana amin'ny maty zany mba sarina be fa tsy tena feno mpanao gazety raha zao tontolo zao feno ny scientifique rehetrrehetra mezira comprendre hoe ahoana zany ny personnage zany zao olona nampitsangana n'olona maty olona nampihiratra ny jamba olona ino moa zany ny paraplégique nasainy mitsangana fagagana tsy nataony nizara mofo sy azandrano 10 mofo azandrano 10 tsy haiko na le rona 10 amin'ny olona tsongo 10,000 zany fagagana firy nataon'zany personnage zany de tsisy niresaka azy mihitsy ve na ny romanina na ny historiana ny tsisy niresaka azy mihitsy ary zany Flavius Joseph teninareo zany ake ka teraka tany amin'ny 7 après Jésus Christ efa taorena nafatesany Jesosy entre guillemets no nisy zany Flavius Joseph zany nefa ny olona tao alohan'ny Jesosy ataontsika hoe Hérode le Grand fantatra ny tantaran'izany Jules César fantatra ny détail zany ary misy ino moa zany misy proof isan-karazany Jules César zany Jules César zany nananao aloha une statue ary reo manam-pahaizana tsy mananao foana fa ino moa zany fouille archéologique nahitanany tony ny fantatra ny tarehiny Jesosy tsy fantatra ny tarehiny Jesosy zany tsy fantatra lasa sasa falava volo iny avoaka aiza nisy juif orthodoxe
olona le tena le hoe juif le pratiquant reny ve de anao lava voloatra an'ireny tsara tsy mitombona mihitsy zany tsy de n'importe quoi fa raha ohatra hoe Jesosy mieritreritra fa hoe jiosy ino moa zany le mpivavaka be reny orthodoxe de tena tsy fohy volo ary bien ino moa zany bien coiffé nickel tam'izany andro zany to zao de fantatra izy moa Jules César de jereo fa Jules César tany amin'ny 100 ans avant Jésus-Christ talohan'i Jesosy 100 taona raha siaka talohan'i Jesosy fa fantatra fa né le 12 juillet fantatra hoe le 12 juillet naterahany hatramin'ny taona de fantatra hoe nafatesany tany amin'ny 15 mars 44 avant Jésus-Christ tout est noté nickel izy moa Jules César anarana profo ny endriny sy rehetrarehetra amin'ny statut fantatra ny lieu de naissance fantatra ny vadiny fantatra ny rehetrarehetra petraka dôlodôlodôlo hatramin'ny zanany fa ny Jesosy nada tsy fantatra na ny date naterahany Jesosy na ny andro na ny saison na ny taona nada de dinio am'izay